vatsy pitahina ho anao anio. Isaia 7:20 andiny 5:10. Ho akitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Mety manadino jana amin'ony va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalokiny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay, le rainay be fitiavana sy be ndafo, le tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, tompony lanitra sy ny tany, na zao tontolo rehetra zao, ety tany hatrany an-danitra, eny hatrany anatin'ny ranomasina lalina indrindra ary. Misaotra anao zay Jesosy satria noho ny aon'ny fitiavana sy ny ndafonao ndray, mbola nomenao eny tombonandro vaovao. Ankehitriny araky ny teninao hoe mety manadino jana amin'ony va vehivavy? Eny, mety manadino ihany tokoa. Zany ny fiainan'ny olombelona Jesosy. Raha mbola olombelona amin'ity tany ity mety manadino, nefa tonga ny olana maro samihafa. Kanefa kosa Jesosy, soa ihany fa ianao no miteny hoe fa izao kosa tsy mba manadino anao. Mariny zany ny teninao Jesosy, zany ny avatra nomenao indray androany Jesosy, amin'ity fiainana sy ny tontolo zay rehetra alehanay androany. Tsy mba nadino anay anao, hitatana anay, hivimbina anay amin'izay rehetra le, ary zany fanamasinao zany arotsay aminay. Idera Jesosy, aza mafoy na masaraka ny mpanomponao, fa tany kosa andeha amin'izay tontolo andro hitondranao anay indray ny fiainanay. Sotra ray malala ho. Amen.